Zay ny anireo mpampianatra pikaroka fanana tanteraka fivirina ihany koa androany maraina ny birao ny sendika ny piasan'ny fandrarana ny fonjana ny SPAPM fivirina izay nanamafisan'izy ireo ny fitakina ny zon'ny piasan'ny mpandrarana ny fonja ary nanairan'izy ireo ihany koa ny fitondram-panjakana amin'ny tokony anatanterahana ny fitakin'izy ireo mialohan'ny fivirina ny sendika izay ho tanterahana ny volana aprily ho avy zao ny akombovao. Nivory androany maraina ny birao foibe ny syndicat ny piasan'ny fandrarana ny fonja na ny SPAPM tapaka tao anatin'izany fivirina izany fa manaitra ny fitondram-panjakana ity syndicat ity amin'ny tokony hijerena ireo fitakina maromaro izay efa nangatahan'izy ireo taona maromaro lasy zay. Fen'izay rehetrarehetra zay zany dia ivory moa zay amin'ny avril amin'ny assemblée générale isy fanapahan-kevitra ho raisina eo. Dia zao no atoatra ny fitondram-panjakana sy ny mpitantana amin'ny ministera ny fitsarana, ireo ny fiangatanay, ireo ny fitakinay, ireo ny marary, tsy te marary tso zay fa kansera ny mahazo anay amin'izao fotoana zao. Raha tsy hivona dia maromaro ireo teboka izay takin'ny syndicat ny fandrarana ny fonja, raha tsy hiteny efa tsy ny eo amin'ny lafiny fanatanterahana ny amin'ny tokony ho izy ny asa mampitandro ny filaminana azy ireo eny anivon'ny fonja. Ny fitakinan'le fampiarana n'le catégorie professionnelle ny mpandrarana ny fonja zany izay efa nisy décret tamin'ny 2003 tamin'ny septembre 2003 fa rehefa vita daholo ny antotantaratasy rehetrarehetra mikasika an'izy io efa ny amin'ny finasa fa ny finasa zany mbola tsy mamoaka azy hatramin'izao ao amin'ny taratasym-bola amin'ny mpandrarana ny fonja. Dia manarakaraka an'izay ihany koa dia ireo fitaovana izay nitakin'ny mpandrarana ny fonja izay efa nomena fetrandro tamin'ny fitondram-panjakana sy tamin'ny tompony andraikitra hoe hatramin'ny volana desambra mbola tsisy valiny koa nefa ireo tahaka ny hoe ny fijerevana ny fotodrafitr'asa satria raha izao no mitoy dia fahavaratra sy orana zao dia ho trabohina zany ny mpandrarana ny fonja amin'ireo fonja efa tena ratsy manerana ny nosy ary betsaka amin'izao fotoana zao nefa mitaraina ireo lehibe ny fonja sy taleparitra any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Dia eo ihany koa moa ny fitakina an'ireo fiara fitondrana an'ireo vafonjy ireny amin'ny tribonaly. Raha ohatra nareo teny amin'ny tribonaly tamin'ny grevy ny greffier dia nitondra olona teny ny mpandrarana ny fonja tamin'ny fiara fa tsy le fiara misy soratra hoe administration pénitentiaire fa fiara bus 119 zay nitondrana ny voafonja teny izay tsy ara-dalàna ary tsy azo antoka ny fitandrona ny filaminana amin'izany amin'ny famotsiran'ireny voafonja mety hamotsiran'ny voafonja. Dia eo ihany koa ireo fiara 4x4 izay nomena mitandro ny filaminana tsy piaiko eto aloha fa na iza hiteny na iza tsy hiteny fa izay mpandrarana ny fonja dia anisan'ny mpitandro ny filaminana satria mitandro ny filaminan'ny fonja zahay. Ary ireny fiara ireny dia ampiasaina any amin'ny foibe paritany tsirairay avy any amin'ny faritra eninambe folo izay misy foibe paritra izay misy fonja maromaro feheziny ireny ilana zany ny fanaraha-maso an'ireny fonja ireny ataon'ny taleparitra ka manerana ny nosy zao dia tsy manana an'izany fiara tsy matadala an'izany reny taleparitra ireny. Torak'izany koa na ny eto Antananarivo na amin'ny ministera dia reny zany nitakinay daholo reny rehetrarehetra reny. Dia eo ihany koa moa ireo fanavozana an'ireo tampokarama isan-karazany izay efa misy atota-taratasy nalefa any amin'ny fitondram-panjakana izay tsy nisy valiny mihitsy ankehitriny. Dia eo ihany koa ny fitongilanana eo amin'ny fitantanana eo amin'ny ministera ny fitsarana satria misy corps anankitelo zay ny anatin'ny ministera ny fitsarana dia ny mpitsara, ny greffier ary ny mpandrarana ny fonja. Izay mpandrarana ny fonja ihany nohatra ny faralao anatin'io ministera io satria ireo anankiroa izay corps anankiroa miaraka aminay ireo dia mahazo fahafahapo foana amin'izay fitakiana ataony fa n'izay mpandrarana ny fonja kosa tsy mahazo na ny fitantanana ara-pitaovana sy ny ara-bola ireo dia sahirana izay mpandrarana ny fonja.
fa ao anatin'izay ihany koa dia no amafisan'ireo tompony andraikitry ny fonja fa anisany manana foto-drafitrasa antitra indrindra ny fonja maro eto Madagasikara ary ilaina ny fanamboarana izany mba tsy hampikorotana ny fitantanana azy ireny.